Jesosy ary nafoapetsy ray 4 anao zay manantenanao zay mikaribaity sandratenao tombo sandratenao fanamasy kenao androny ariva mba angetaheta miherin'ny fanamasina hidinao anatinao sariva mba miteny amin'ny feony hoe mitenena amiko Jesosy averombeneny zany mitenena amiko ianao Jesosy te andreny feonao za mikaribaity sotranao zany robaromanamosy amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy arabokely legakinao hoe miomana andreo hoe andre ny feon'Andriamanitra sady raisy tagnana mihitsy izy hoe hiteny aminao ane Jesosy androany amen mazoto toerana aratsika rehetra alleluia fiadanan'ny tompo ane amintsika menakavy tratry ny ty andro faharoa ambin'ny folo androany ty anao zay andro hitahiny tompo manokana ny fiainanao miarahaba ho anao raha sambany tongeto ianao androany tompo ane hitahy anao ary misotran'ny tompo a mbola meny tompo heritsika meny tanjaka afatsika manompo azy eto ziona ny zavatra horesahana eto androany a dia mety hoe mety anafotonina ny sasany mety tsy dia ho azoazonao tsara be fa kosa ny tanjona mila mahalala ianao zavatra zany riavana tsara ho fantatry ary zay no atoroko anao androany hoe inona ny tsara ho fantatry satria belabe amintsika reo a mivavaka amin'ny raha tsy fantatry miteny zavatra tsy tokony teneny miankoko amin'ny zavatra tsy tokony ankofa ka efa ifonako dia meloa ty mety agnelingely an'le foregninao isanandro mety tsy mitovy amin'le fahinonao anazy hatramin'izay fa kosa tsy maintsy ambara aminao ny marina satria efa andro farany zao zay mahatonga aloha hevitra atsika hoe ireo tsara ho fantatry amen ary za androany ariva dia anomeanao fitaovam-piadiana mba entinao mamonjy zay mbola tsy mahalala alleluia tsy magnaratsy nenin'olona atsika tsy hoe mametsina zay mety mbola ao anatin'izany fa kosa atoroko anao le izy ny zavatra anankiray voalohany mila ho fantatrao sy tsara ho fantanao iray ihany Andriamanitra tsy misy Andriamanitra hafa zany fa Andriamanitra ray ihany tainy tompo anenao zay mahatonga anazy mianarana hoe telo zay iray amen ary voasoratra anaty baiboly koa fa iray ny mpanalalana tsy misy eky zany riavana afaka mamonjy anao na afaka mampiditra anao an-danitra ankoatran'i Jesosy Kristy ankoatran'le Andriamanitra ray ankoatran'ny fanamasina raha hikorana zavatra hafa ankoatran'izay aminao a dia olo mamitaka anao ifonako sahado zany sa dia misy sorena satria mety hiteny ianao hoe dia ahoana zany masinda iriano ahoana iny masombavy rano fa tonga dia ahitsiko le izy iray ihany no Andriamanitra iray ihany no mpanalalana amen Timoty voalohany toko faharoa andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito Timoty voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito zay mba manana baiboly tiako mba hamaky amizay zany tsy ataonao hoe izy raha tsy fitiavany eny antsinika fogna ny tegna betsaka fa mba vakio a enoy tsara araho tsara dia amizay anao tsy tombotra amin'ny ony fa mba regninao hoe zay ny voalazany soratra masina zany hoe anao koa zany na hialaka baiboly King James na hialaka baiboly FJKM na hialaka baiboly katolika na hialaka baiboly amin'ny teny anglisy sy amin'ny teny frantsay mitovy fa raha volagniny Timoty voalohany toko faharoa andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito ozy hoe fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana n'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona amen sady nanolotra ny tena no avitra isolo ny olona rehetra
dia zavatra ho fitory amin'izao tontolo izao mba hanao izany no anendrenahy ompitory sy apôstôly milaza ny marina amen fa tsy mandainga ho mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana alleloia misy manko riavana milaza fa iranina ho ny Andriamanitra misy miteny aloha tonga dia ahitsiko mihitsy misy miteny fa Maria ho ny Andriamanitra vakio anefa ny Baiboly fa iray ozy no Andriamanitra iray ny mpanalala dia izovy anao zany tokony hivavaka amin'izovy ny ankoatran'izay tsisy atsika tsy tokony hivavaka amin'olombelona na dia masiny be karakory ary le olombelona karaha ataoko ake zany zao mety possible zake mbola ampiasain'Andriamanitra hanangana olo maty possible zany mety mbola ampiasain'Andriamanitra ampahiratra olo jamba fa tsy natao hivavaha fa tsy hoe satria za anisany nanangana fiangonana maro na hoe za nampiasain'Andriamanitra be dia hovamay masina Davida ave ny agnarako maheno ve tsika toko ialako tsiny aminao zao fa mety tsy azoazonao marina izy keza fa anao tiako andeha an-danitra mbo tsy voafitapitaka satria misy amitsika reo mbola mahavita mamerina an'le vavaka masinariano vavahoany masimbavoriany mavavahoany tsisy olo afaka mivavaka ho anao afa-tsy anao dia Jesosy iray ihany ny mpanalala iray ihany no Andriamanitra da iny tompo ianao amen na ao ny sasany milaza fa i Maria hony dia afaka mivavaka ho anazy anatrehan'Andriamanitra Jesosy ihany tompoko no afaka mivavaka ho anao anatrehan'Andriamanitra da iny tompo ane ianao teboka faharoa ny resaka fanompoan-tsampy ao amin'ny Apocalypse 21:8 Apocalypse toko faharaiky amin'ny roapolo andimy fahavalo dia milaza ny Baiboly Apocalypse 21:8 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny osa sy ny tsiminy sy ny vetaveta mpamon'olona mpijagajaga mpanao ody ratsy mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solofahana izany no fahafatesany faharoa ny zavatra anankiray ravana raha vao tompoinao ankoatra n'Andriamanitra dia sampy zay ny anarany mahino ve tsika rehetra na inona zany raha zake zany lasa tompoinao ankoatra n'Andriamanitra dia manompo sampy ianao Andriamanitra ihany tokony hivavahana ary efa nazaventsika zany tamin'ny teboka voalohany ray ihany ny mpanalala ray ihany no Andriamanitra betabe revagnan'olona milaza ary na tsika efa mahalala ary mbola tia miteny anjany fogna hoe Marie Virgine ohatran'ny fomba fiteny zany zavatra zany dia tsisy maharatsy azy fa tsara ho fantanao fa ao amin'ny Luka toko fahavalo andininy fa 7:10 ka hatramin'ny faharaiky amin'ny roapolo enregistreo tsara zany verset biblique zany fa afaka averinao bakina rehefa tonga any an-trano Luka toko fahavalo ny andininy fa 7:10 ka hatramin'ny faharaiky amin'ny roapolo dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny renin'i Jesosy sy ny rahalany nanatona azy fa tsy nahazo ny ao anataniny satria ny fanety ny vahoaka ary nisy nilaza taminy hoe ny reninao sy ny rahalanao mijanona ato alatrano te ahitanao ny reninao sy ny rahalanao mijanona ato alatrano te ahitanao fa namaly izy ka nao taminy hoe ny reniko sy ny rahalako dia ireto zay mandreny tenin'Andriamanitra ka mankatoa azy jereo zany tety fanagnino nanagna rahalahy Jesosy
Hisnao. Tany agnaralahy Jesosy. Ao marka 6:3 misy an'izay. Marka 6:3. Ny anaran'i Jesosy hoe marka 6:3, tsy ilay mpandrafitra zanaky Maria ary rahalahin'i Jakoba sy Josesy sy Jodasy sy Simona va ile ity, ary tsy ety amintsika fa ireo anabaviny dia tafitona tamin'izy. Rehefa zao mifananana ny Jakoba, Josesy, Jodasy, Simona, ireo ny rahalahin'i Jesosy. Zany hoe mialohan'ny naterahan'i Jesosy no nantsony Baiboly hoe virgile. Fa après ny faterahan'i Jesosy, anao manohy anazy fa azavinitra aminahy. Zaho eto tsy mankahala izy anizy, tsy manotry fivavahana izy anizy, fa anao zay tonga aketo ampianary. Zany zavatra zany tsy atoro anao, dia lasa te hivavaka amin'ny zifo anao. Atsika magnaja fa kosa tsy mivavaka aminy. Tain'ny tompony ianao. Alleluia. Amen. Avy eo ihany koa i Jesosy Kristy zao zay ny tempoka anankiray fahatelo tsy mba niantso an'i Maria mihitsy hoe reniny na hoe masina. Vakio tsara fa manomboka Matteo, Marka, Luka, John misy tantarany Jesosy Kristy, fa tsara mbola niteny izy na indray mandeha hoe reniko io na hoe i masivavy eo. Miala tsiny, miala fony. So dia misy tsy vavaka tsony mariny zay. Ilainao mafantatra raha karan'izany aby. Amina fiainana anie tsy voatery zavatra tiana ihany vao tandrinesana, fa ilaina ihany mba enona, mba hamantarana. Ary zavatra enonao hoe tsy hoe enona fotsiny comme ça, fa misy verset biblique zay magnamarina azy. Tain'ny tompo ianao. Alleluia. Ny antsony Jesosy anazy matetika tagnaty Baiboly tao dia raha vehivavy. Ny olona ty ivelany, sahala amin'ilay nivakitsika teo tamin'ny bokin'ny Luka teo, ny olona mitazaka no miteny ny reninao. Fa izy tsy niantso anazy mihitsy hoe maman. Tain'ny tompo ianao. Alleluia. Na i Jesosy aza zany tsy nisy niantso anazy masina zany. Izy anao nareny tagnatin'ny Baiboly tato hoe masina Jesosy. Asazonareo zany. Mba nareny ianao. Tain'ny tompo ianao. Alleluia. Jesosy io miteny io ao amin'ny John 19:26. John 19:26. Aza vignitry edy reo namako fogna anao namba vignitry. John 19:26 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary no nitan'i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijanona teo dia hoy izy tamin'ny reniny: raha vehivavy, indro ny zanakao. Raha vehivavy, femme, raha vehivavy izy. Jereo tsara ty fa no nitan'i Jesosy izy. Amin'ny teny français dia hoe c'est quelqu'un qui relate. Fa tsy Jesosy Kristy mihitsy miteny io, fa le olo mitantara, tantaran'le histoire. Fa nitenen'i Jesosy dia hoe raha vehivavy. Eo amin'ny John 2:4 dia mbola zay koa ny phrase nampiasain'i Jesosy hoe raha vehivavy. John 2:4. Tain'ny tompo ianao Alleluia. Teboka fahaefatra ny resaka batisan-jaza. Aza vignitry edy. Anao monko reo tiako be no alako anao koa vignitry. Ny batisan-jaza. Maraka toko 5:10 dia ny 5:11. Zavatra tsara ho fantanao reto. Marka 16:16. Zay mivaky toy izao
amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay mino sy atao batisa no vonjena, fa zay tsy mety mino no eloana. Zay mino sy atao batisa no vonjena, zany hoe mino sy atao batisa ozy no vonjena, ka mila mino aloha zay vao atao batisa. Ka ny zazakely menavava ve tompoko afaka mino? Inona ny zavatra mety afaka inony zazakely? Ohatrany anao zay manana zanaka 5 ans 3 mois tsaky 4 mois izy natao batisa. Mila mamaky baiboly tsara atsika. Tainy tompo ianao. Tsy afaky mihino mihitsy ny zaza. Na Jesosy raha vakinao baiboly à l'âge de 30 ans vao natao batisa. Feno 30 taona. Ka atsika magnaradia an Jesosy no meny agnarana hoe kristiana. Nous sommes des chrétiens. Avy tamin'ny agnarana hoe Kristy. Donc ny zavatra ataony Jesosy io no tokony ataoko sy ataonao. Ka raha vao miresaka atsika batisa, Jesosy tompoko tsy natao batisa tamin'ny fahazaza. Aza vignitra eky. Za tsy magnaratsy ny anao fa magnatoro anao ny maro. Tain'Andriamanitra ianao. Zay mino sy atao batisa no vonjena. Io zanakao io menavava io ve mino? Ary vakio tsara ny baibolinao fa tsara mbola nisy batisa zany raha tsy tamin'ny andron'ny John. Ary zay nataonga ananjy menarana hoe Jean Baptiste. Izy no nanao batisa olo voalohany John. Ary John raha nagnano batisa tamin'ny renirano Jordan. Tamina rano be regny izy nagnano batisa. Na baiboly manakory vakinao na baiboly manakory zany tao raha vakio ny tantara fa tsisy zazakely niary natao batisa tamin'i Jesosy tamin'izy atao batisa. Olo maventy daholo. Fa iny Jesosy ianao. Amen. Mety be moa ko magnatona anahy atao am-piangonantsika pastera, atsika moa tsy magnano batisa zaza. Dia magnazava hoe ny zaza atao amintsika tsofona rano fa tsy atao batisa. Ary Jesosy mbola kely nitsofona rano tao amin'ny tempoly fa tsy natao batisa. Azonareo ve zany? Fa feno 30 taona izy vao natao batisa. Aza vignitra edy. Tainy tompo ane ianao. Alleluia. Petera voalohany toko fahatelo ny andininy fa 1:20 ka hatramin'ny 2:20. Petera voalohany toko fahatelo ny andininy fa 1:20 ka hatramin'ny 2:20. Petera voalohany toko fahatelo ny andininy fa 1:20 ka hatramin'ny 2:20. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay mamonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa izay tena nio talindon'io tsy ny fanesorana ny fahalotony nofo manefa fa ny fitadiavana ny fietreretana tsara eo anatrian'Andriamanitra amin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Amen. Izay eo amin'ny tanana ankavan'Andriamanitra fa efa lasa ho any an-danitra izy ka efa nampanekena azy ny anjely sy ny fahefana ary ny hery. Rehefa tsara zany fa raha dika nentry teny hoe batisa raha verset io ny vakinao dia fitadiavana fietreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ny zaza ve avita eritreritra tsara. Tainy tompony ianao. Batisa ingodiny meny baiboly agnarana hoe fibebahana, fialana amin'ny fahotana. Ny zaza be tompoko mavita mibebaka. Aza vignitra. Luka toko 7:20 ny andininy fa 5:20 ka hatramin'ny 6:20. Luka 18:15-16. Ny olona monko zany zao tsy mamaky baiboly fa tonga dia mamaly fogna satria fa misy rano mipetraka agnaty lohany. Anareo kosa rangafa tsy fitiavanareo fiangonana mihitsy kosa langatsy rary. Izy itsy raha atao mivavabe mananjany. Vakiny baiboly, dinihina baiboly, saintsaina baiboly. Amen.
Tsisy mankahala mihitsy eto nanikely ary fa milaza ny marina. Matetiky moa raha koa marina alano. Fa iny Jesosy enenao. Luka 8:25 hatramin'ny 4:20. Ary nisy nitondra zazakely koa eo amin'ny Jesosy mba ho tendreny. Fa raha vao nahita izany ny mpianatra dia nandrara azy. Fa Jesosy niantso ireo ankeo aminy nanao hoe avelao ny zaza anatinà ary azararana fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Tsy nentin-jareo mba atao batisa reto zaza reto fa ho tendreny. Mba ho kasiny Jesosy. Io moa matetika ny verset raisitsika rehefa hagnano batisa zaza. Azonareo ve zany? Ya. Ary nisy nitondra zazakely koa zo eo amin'ny Jesosy mba ho tendreny. Baiboly jiaby magnazava an'izany mba ho kasiny, mba hametrany tany, mba ho tsofony rano. Le plus précisément. Tain'ny tompo anenao. Alléluia. Zany hoe mikasiny sy hametrany tanany. Amin'ny Jona 2:2. Jona 2:2. Inandreo ozy ny Baiboly eto. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy zay sainy ataonareo. Alléluia. Maria teto no miteny hoe ataovy zay sainy ataonareo. Ataovy ao an-tsaina foana fa Jesosy lehibe no ny anarana rehetra. Isanao zany. Mety manana ny anarany ny apôstôly, mety manana ny anarany Maria, fa ny anarany Jesosy lehibe no ny anarana rehetra. Zany riavana no atao hoe finonan'Andriamanitra, tsy afangafangaro raha hafa. Zany ny atao hoe fiainana kristiana. Tain'ny tompo anenao. Ka atsika kristianina tsy tokony hivavaka amin'olo maty. Mahino tsara ve tsika rehetra? Aza vinitra moa koe. Atsika kristianina tsy tokony hivavaka amin'olo maty. Ary mialatsiny fa tsy maintsy teneniko anao izy ty sao dia agnadina ny tompo anany ray andro. Maria maty fa tsy niakatra velona ho any an-danitra. Tsy misy verset biblika milaza fa niakatra velona ho any an-danitra. Eda be nefa ny kristianina mankalaza an'le ino Assomption. Tsisy Baiboly milaza fa maty izy. Tain'ny tompo ianao. Ka atsika kristianina tsy tokony hivavaka amin'olo maty. Jesosy maty fa nitsangana tamin'ny maty ary niakatra velona ho any an-danitra. Misy verset biblika milaza an'izany. Fa i Maria maty fa tsisy verset biblika manamarina fa niakatra. Fa tsy mahatoky zany no mba mitsangana amiako micro. Mba démontré hoe to androany hoe ty paster ny verset milaza fa niakatra. Ielipa aminany niakatra voasoratra anaty Baiboly. Ienoka niakatra velona ho any an-danitra voasoratra anaty Baiboly. Jesosy niakatra velona ho any an-danitra voasoratra anaty Baiboly. Fa zay rehetrarehetra tsy niakatra velona kosa tsy voasoratra anaty Baiboly. Fa atsika no aloha janokeo miresaka. Anao zay tonga eto no ampianariko an'izany fa tsy ndesitsika nde hitsaratsarana olo zany. Hoe nde mbarabaran'olo anao maregnaraka zay mbarak'alina andingianao. Tsy natao ankahalana izy tetiko fa natao amantaranao ny marina. Deutéronomie 8:20 andininy 7 ka hatramin'ny 1:20. Deutéronomie 8:20 andininy 7 ka hatramin'ny 1:20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka tsy hisy eo aminareo zay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo na mpanao fankatovana na mpanandro na mpanao sikidy na mpanana hody. Amen. Na manao masivava na mpanadina amin'ny manao azo tsindrin-javatra na mpanao atsarana na mpamotany amin'ny maty. Voararany Baiboly zany mamotany amin'ny maty. Matetika atsika ry havana
raha misy olo akaiky atsika maty dia zatra be tsika miresaka aminazy. Rôgna tantiny koa mbô hitanao lahelo anazy egny ranao tsy nanao anahy maveka anao tantiny. Ny sasany na dia lefa andeha anlevy igny andeha anao zay le nagnandra tsy mandeha taminao fa tsisy raha regny meky ny olo koma ara tsy atotronao fo hitamisenao ky mbola divoly tao boka ma fa aleviny dia aleviny. Tsisy olo mivavaka mba hisarabelogna zany tagniny atsika reo tsisy misara fa lahatr'Andriamanitra ny fahafatesana fa iny tompo aneno ka atsika tsy tokony mitokatoka amin'olo mahatsolo fa voararany baiboly. Sasany zany manko tonga 1er novembre dia magnidy mitoaka hity agny anakako lahy Benjamin to betsabetsy tintely anao agny zay to amin'ny randrambony nangantrano ake hoany mariny tramony zoko be nare igninao mivolagna amin'ny olo fa maty igny izy voararany baiboly amin'ny Deutéronome any. Hitanao mahatonga antsika mivavaka amin'ny Jesosy dia satria efa nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra velona ho any an-danitra. Zany ny antony mavatsika fa iko tsy niakatra tagna fa tsisy mivavaka taminandro koa. Tain'Andriamanitra ny enao eloka ho ana raha ohatra ka tsy magnambara aminao ny marina za satria tsy tiako very ianao. Meda be ny olona very any amin'ny elo noho ny raha tsy fantany satria mivavaka tamin'Andriamanin-kafa izy. Baiboly nefa milaza fa aza manan'Andriamanin-kafa ho izy fa izao ihany. Misy olona mihevitra fa mivavaka be nefa mivavaka tamin'Andriamanin-kafa izy very any amin'ny elo. Manomboka androany anao raha hivavaka amin'Andriamanitra no mivavaka antsoy Jesosy Kristy antsoy fanamasina fa iny tompo any ianao. Alleluia. Teboka magnaraka tsy tokony hivavaka amin'ny sarin-javatra voasikotra ianao. Tsy tokony hivavaka amin'ny sarin-javatra voasikotra. Betsaka nefa riavana amintsika magnafitra vatsira be mihitsy amin'ireny sary regny atsangana an-dakoro sady mijery sapile tao agnamboziny akeo dia isaky matsiaro mandeha akeny ndray miondriky asaigny mandogalitra ake dolo zazy madiny anao ma olo maventy tsy azo valiana nagarefa nare masiny koa ny hoe azaviny tety zay ndraiky ataonao androny tsy andena anao kidoka androany nafafa aminahy paster nare tsy marigny aminahy paster hafahafa tsy hafahafa tompoko fa magnatoro anao ny mary. Exodosy toko faharoapolo Exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Exode 23:3-5 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza manan'Andriamanin-kafa fa izao ihany, aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao na ny mety ho entiky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony na izay ty amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Amen. Andiny fahadimy: aza miankoky eo anatreny ary aza manompo azy fa izao Jehovah-Andriamanitra ao dia Andriamanitra sarom-piaro ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'izao fiafy sy ny zafidoalika dia amin'izay mankahala. Zany ray andro indesina namako nandeha mivavaka amina toerana karan'ireny saika fa baraka. Za zegny nahita ananjy le mandeha aloha ry mbo nitody tany dia mbo nandongalitry nenah ndraiky namboeky ndraiky raha fa baraka da tapitra karahan'io izy dia nalaky nazary zany natodiny nalaky. Zany hoe misy karazana finoan'olo sasany raha vao mahita lakoroa karan'io dia tsy maintsy mandongalitra. Raha misy sary antsika dia tsy maintsy mandongalitra. Ny agnaran'ireny tompo dia sarin-javatra voasikotra. Ny vavahantsika amin'Andriamanitra dia amin'ny fanahintsika
amin'ny fotsika fa tsy hoe hanamboatra sary antsika velany ao dia zegny aloha niditra am-piangonana mandohalitra kimoana tainy tompony ianao ary mindra fa mazava aminao izy zany aza vintry fo amen amen alleluia tainy jesosy ianao interdit zany le izy riavana raha misy an'iregny sary regny aminao aza ivavahana na iankohovana fa sampy ny agnarany tainy jesosy ianao tsara ho fandanao fa i Maria tompo tsy nangataka mba ivavahana fa i Jesosy no niteny hoe mivavahana raha miray amiko anareo fa mitoetra anatinareo niteny Jesosy no niteny an'izany fa i Maria tsy nanafitra mihitsy naretsiny e za kofa mandeha raha volanika aminaretsy avy vavahana anao igny raha afaka mbola mba niteny taminao izy dia nandrara mihitsy hoe tsy mety aneratonare igny ary zay zavatra zay mbola agnatin'Andriamanitra anao rehefa tonga an-danitra raha anao mbola megna amin'ny zavatra salama zany mbola manana fotoana anao ibebahana mbola manana fotoana anao ifonana amin'Andriamanitra alleluia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany eo zao asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo mbola ao tsara ve anao tsy vidy ndraiky anao igny tiako be rô anao asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo ozy ny baiboly hoe ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho any an-trano ambony zay fitoerany dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo, Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanaky Alfeo, Simona Zelota ary Jodasy zanaky Jakoba. Andininy fa efatra ambin'ny folo. Ireo rehetra ireo niray saina naharitra ny vavaka mba mivehivavy sy Maria reniny Jesosy ary ny rahalahy. Maheno tsara ianao. Jereo fa tsy nanomboka tamin'ny Maria le fitanisana fa tamin'ny Jovy, tamin'ny Petera. Jerevanao tsara alohan'i Jesosy handeha fa nampianatra ny Petera izy hoe aminao naorina fiangonana fa tsy nagnafatra izy hoe avy anao Maria aminao aza vinitsy ary Jesosy koa tsy niteny hoe mivavaha amin'ny Petera ianareo fa i Petera dia nasain'i Jesosy hitarika ny fiangonana ka na nivavady ny fiainantsika tsy hatazona azy. Ain'Andriamanitra nitsika rehetra. Alleluia. Jereo fa tsy nanomboka tamin'ny Maria hoa le fitanisana fa tamin'ny Petera. Ny olona nianatra literatiora mahay tsara fa ny zavatra mavesa-danja tsy maintsy voasoratra eo aloha. Mino zao fa mety mananano literatiora siriba ihany ianao tany. Ny afantaranao fa mavesa-danja ny zavatra anankiray matetika dia resahana mialoha. Tain'Andriamanitra ianao. Jereo fa nahi Tomasy aza mbola nisoratana talohana. Iny nefa le olo tsy mino ny maty fa tsy avy mandeha. Efa tary amin'ny farany vao niteneny hoe Maria. Maria zany riavana dia niandro tao amin'ny hevitra ambony sahala amin'ny olona rehetra mba handray ny fanamasina. Raha io bokyny asan'ny apôstôly toko voalohany iny vaky. Mbola nila ny fanamasina izy. Mbola niaraka tamin'ny mpianatra izy mba handray zavatra satria olona izy fa tsy Andriamanitra. Tain'ny tompony ianao. Alleluia. Maria riavana dia maty sahala amin'ny Josefa koa. Josefa vady maty. Fa tsy hoe miakatra tany an-danitra. Mila fantanao aloha fa ny Baiboly tsy livre nécrologique ka hitantara ny fahafatesan'ny olona rehetra. Tsy livre nécrologique izy. Matoa zany ny Baiboly milaza ny fahafatesan'ny olona anankiray dia misy zavatra exceptionnel ao.
azonao hoe zany misy zavatra exceptionnel hoe misy soatoaviny misy zavatra azo raisinao tsy misy verse milaza fa niakatra ny an-danitra ho izy Eli teo tatareko anao fa niakatra Enoka niakatra fa Maria tsy niakatra velona zany ao Marka 16:19 Jesosy de voalaza fa niakatra velona ao an-danitra Jesosy no niakatra fa tsy Maria Marka 16:19 aza vignitry marao zahay koa no matahotra anao ko raha tsy maintsy volaniny raha to matetiky rehefa raha karanjany be dabe ny olona miainoka tsy mibaba za fa tsy andeha katraiky fa tsy mety aminahy maro karaha mba mitovitovy am'le anao na anao ve le fredy tsy maintsy atoro anao ny mariny na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy atoro anao ny mariny Marka 16:19 Pasteur David mba saika azoazoko fô lefa ny volagniny raha raiky anao rivaridy tsy mety aminahy rô zigny Marka 16:19 amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra Luc 24:51 Luc 24:51 Luc 24:51 amin'ny anaran'i Jesosy Luc 24:51 ozy hoe ary raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra ary Jesosy ozy tondra azy hatrany Betania dia nanandra ny tanany ka nitsodrano azy ary raha mbola nitsodrano azy izy dia nakarina ho any an-danitra ary zao koa ny zavatra anankiray mila fantatsika fa i Maria tsy nanana fiangonana hoe ry fiangonany apôstôly Denis fa i Maria tsy nanana fiangonana misy samilaza fa fiangonany anao tsy tongony beky fosy beky mitomba vinirany sasany Jesosy ihany revaka manana fiangonana ao amin'ny Matthieu 16:18 Matthieu 16:18 ny anaran'i Jesosy Matthieu 16:18 ozy hoe ary izaho milaza aminao koa ianao no Petera ary amboniny ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako Jesosy izy miteny hoe ny fiangonako izy ary amin'ity vatolampy ity izy no ahoriko ny fiangonako amen tsy miteny izy teto hoe ny fiangonany reniko ozy hoe ny fiangonako ohatran'izay koa revagna ny resaka chapelet izy koa avy amin'ny paster donc tsisy raha azo anono fa eky manakory ndraiky io matotoko faheniny andiny fafito ka hatramo fahavalo matotoko fahenina andiny fafito ka hatramo fahavalo ozy hoe ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny gentilesy fa ataonao ny amaro miteniny no inona azy andiny fahavalo ko aza manahaka azy ianareo fa fantatry ny rainareo zay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aza amin'ny aza ianareo amin'ny teny français dia hoe ne multiplie pas de vaines paroles ao monko revagna ny sasany manao an'le hoe 20 chapelet 40 chapelet 100 chapelet mialatsiny amin'ny teny aminao fa raharany baiboly le izy raha hivavaka ianao dia miresana amin'Andriamanitra mivavah tena ataovy amin'ny fona manontolo tsy mitsara olona ho antsika eto e fa amonjy olona tsy ho very any amin'ny elo
mampafantatra anao za fa tsy mitsara anao tainy Jesosy ianao. Alleluia. Ka atsika eto tsy manana sainy ratsy fa mampafantatra satria ny baiboly milaza hoe ringana ny oloko no mitsifiseny fahalalana. Ka mino fa regninao izy ikizany fantanao am'izay ny mariny manomboka androany. Adokoko akeo sabeko misy vitry mbola misy raha maromaro tokony ny volaniny take fo amin'ny tany kely aloha nikekinao mba karakory fa nagnesanao anazy kely. Za tsy miteny area daholo le jiaby andramo sabeko misy vingitra mato agnarany daholo le ovao aloha ny fonao fadio ny ratsy raisy Jesosy ho tombo sy mamonjy ny fiainanao fa izany no antoka idiranao ny lavitra. Ka raha misy amitsika eto anao ny arivo mbola mahatsiaro anao na mahatsapa mbola tsy nandrainy Jesosy ho tombo sy mamonjy ny fiainanao, mingavy anao zany mba hitsanga za megnatra anao zay manantika eto amin'ity fivorintsika androany ity hoe mahatsapa anao hoe mbola tsy nandrainy Jesosy ho tombo sy mamonjy ny fiainanao, tsangana fa hivavaka ho anao zany. Aza megnatra anao fa hivavaka tsika manao zay mahatsapa hoe mbola tsy manana ny Jesosy ianao, mbola tsy nandrainy Jesosy tombo sy mamonjy ny fiainanao, tsangana fa hivavaka tsika. Averino ary zao vavaka zao hoe ray masinao amin'ny anaran'i Jesosy manantona anao za mifona aminao atoko ny amin'andehanako tamin'ny tsy fahalalana, ny aminanao naovako foana fa androany dia fantatro fa ianao ny tanalanana, ianao irerino Andriamanitra. Jesosy eo raisiko ianao ho tombo sy mpamonjy ny fiainako, fa faony amin'ny boky ny fahafatesana ny anara fa soraty amin'ny boky ny fiainako. Manomboka androany Jesosy tapa-kevitra resy lahatra mianompo anao anaradianao mifona aminao aho ny amin'ny ditra zay vitako, ny amin'ny adalana zay nataoko, mibebaka raha eo intia raiso mamindrafo amiko diovy amin'ny ranonao aho fa fo amin'ny ranonao ny fahotako reky vonona ny andray anao a Jesosy, vonona ny an'olo tena ho anao misy saotra tao mangasitraka anao mino atoko fa ho raisinao manomboka androany, misy saotra tao amin'ny anaran'i Jesosy, ny anaran'i Jesosy. Isaoranay zanahary misy mitasy miary, isaoranay zanahary misy mitasy miary, isaoranay zanahary, isaoranay zanahary, isaoranay zanahary, izay matoky any Jesu, izay matoky any Jesu, izay matoky any Jesu, izay matoky any Jesu, izay nakata wanabanta, izay nakata wanabanta, izay nakata Vakakawanao za mderivetia mba hitoetra amin'ny fahamarinana ny fiainanao, hitoetra amin'ny fahamasinana nenao ary ny tanjoko ry avana dia mba hahatonga anao ho tadiovan'ny lanitra. Vakaka mba
fandavalena hiazona an Jesosy hatramin'ny farany ianao, tsy hiala amin'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao. Ary raha miala eto ambony ty tany ty ianao dia mitovany lanitra. Ny fitahin'Andriamanitra ny eo aminao mandrakizay, ny fahatsarany Jesosy an'igny raikitra aminao mandrakizay, ary mivavaka sady mitsodrano ianao izay miatrikady aoka ndray fandresena avy amin'ny Jesosy. Mivavaka ho an'izay rehetra marary, raisy ny herindian-kapoka nasitana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho sitana ianao, ary zay rehetra fatorana mahazo anao ho vahako amin'ny anaran'i Jesosy. Ho ia hoe afaka ianao mandresy ianao ary mivahany olo ianao rehetra. Andriamanitra amorona fagagana amoananao ho mpandresy. Andriamanitra nangananao ho fitaovana mahery-baika hitondra ny voninahiny naizanaiza misy ianao. Raisa ny fahasoavana izany. Anao zay tonga eto anao ny hariva mitsodrano ny fiainanao ho amboson'Andriamanitra ny ny fiainanao, ampahita fitianao any Andriamanitra, hiaro anao amin'ny loza sy amin'ny ratsy any Jesosy Kristy. Mitana maherin'Andriamanitra ny mombanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.